vos projets de construction ou de rénovation. Soka Vitre manolotra anao ny vaovao. Soka Vitre, très sincèrement à votre service. Savy d'une option Tino à Blue Line TV Blue Line TV safidy tsara indrindra manolotra anao ny vaovao. Blue Line TV safidy tsara indrindra. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Les couche molle fixe manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous présente ny vaovao. Raha tianao hanaraka fivoaran'ny teknôlôjia hatrany ao an-tokantranonao ka mitady ny lafatra sy ny mora dia tongava mitsidika ny magasin Vista ampitany Saint-Georges tsara lalàna. Magasin Vista manolotra anao ny fampalalam-baovao. Nampanatsony gouvernement tatapaka eo natetsy amin'ny DLC tetsy anosy tamin'ny farany tolakandro teo ny filohan'ny anteny miram-pirenena. Ireo mpikambana ao anatin'ny birao maharitry ny anteny miram-pirenena ary ireo solombavambahoaka mpanohana ny fitondrana. Ny fandiniana melony lalàna ifen'ny fifidianana no nambaran'ny Premier Ministre ho Anthony Fiantsona. Noraisin'ny anteny miran-doolona ny solotena avy amin'ny commission consultative mifampidinika mahakasika ny fanatsarana ny lalàna fifidianana. Fanatsarana izay takiny izy ireo na amin'ny datim-pifidianana na amin'ny fepetra rehetra manodidina izany. Ahitana taratra ny tsy fanaovan'ny fitondram-panjakana lahara-pahamenan'ny sosialim-bahoaka ny LFI 2024 ho ny vondron'ny fiarahamonim-pirenena. Saika ambany raha oharina amin'ny sehatra hafa ny fitombon'ny tedi-bola ampiasaina amin'ny sehatra sosialy hoy izy ireo. Any amin'ny farany herinandro vao vinavinaina ivadika ho rivo-doza ireo andia andrahona na mamaritra ny toetry ny andro. Tsy mbola misy atahorana treto raha ny fanazavana azo teny amin'ny sampana mpamatatra ny toetry ny andro androany. Maresaka iraisampirenena dia manamafy ny zava-marina ny fanambarany Donald Trump fa Jerusalema no renivohitr'Israël raha nambaran'ireo Israelianina. Misy amin'izy ireo ihany koa no mihevitra fa mananjo amin'ny ity tanàna ity ihany koa ny Palestinianina. Edinireo arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy manasanao anaraka ny fampalalam Vankolo TV hatramin'ny farany mbotsy ka ny vaovao dia nampanatsony gouvernement tatampoka iona amin'ny tetsy amin'ny DLC tetsy anosy tamin'ny farany tolakandro teo ny filohan'ny anteny miram-pirenena sy ireo mpikambana ao anatin'ny birao maharitry ny anteny miram-pirenena ary ireo solombavambahoaka mpanohana ny fitondrana. Ny fandiniana mialony lalàna ifen'ny fifidianana no Anthony raha nambaran'ny Premier Ministre Fanadiny Andro Rarson. Nampanatsony ny gouvernement eo tamin'ny tetsy amin'ny DLC na Development Learning Center etsy Ampefolo ny fahafaran'ny tolakandro teo ny filohan'ny anteny miram-pirenena sy ireo mpikambana ao anatin'ny birao maharitry ny anteny miram-pirenena ary ireo solombavambahoaka mpanohana ny fitondrana. Anthony Fiantsona raha nambaran'ny Premier Ministre mialohan'ny fiaonana izay tsy azon'ny mpanao gazetina trena dia ny fanolorana ireto solombavambahoaka ireo lalàna ifehy ny fifidianana. Ny zavatra voalohany teneniko zany satria mbola eto ny mpanao gazety mba ahafantarana zareo fa vita be ny eritreretin'ny gouvernement fifanantonana ho atao alohany androsoana ireto volavolan-dalàna reto eo anivon'ny parlement taloha zany hoe ny Assemblée nationale sy ny Sénat. Izao zany adihana voalohany atao fiaonana amin'ireto groupe parlementaire zay everiko fa malohana mivantana ny fitondrana na pro-régime. Voahosihosy indray ny lalam-panorenana tamin'ity fiantsona tampoka nataon'ny gouvernement ny solombavambahoaka tamin'ny fiafarany ny tolakandro ity. Mazava nefa ny nambaran'ny lalam-panorenana ao amin'ny toko fahatelo amin'ny fifandraisan'ny gouvernement sy ny anteny miera araky ny andininy araiky amin'ny 100 sy 2 amin'ny 100. Toy izao ny nanomboan'ny Premier Ministre ny fiarabany ireo parlementaire. Isany membre ni birao maharitry ny tenimera isany membre ny groupe parlementaire zay tondraeto voaloteniko aloha amin'ny alalan'ny gouvernement zay solonay rehetrarehetra teny eto no fiarabanantsika rehetra androany
amin'izao dinidinika ambany tafitrano izay arahantsika eto mbola ho avy eo moa ny voalohany antenimera rehefa avy eo isaorana izy dia betsaka aza ny dimy amanaraikiny. Nampametra-panontaniana ireo mpanara-baovao ny antony ity fiantsonana ho any ity ny amin'ny tsy nanaovana izao fiaonana izao teny amin'ny lapany antenimera-pirenena satria mbola ao anaty fitoam-pivoriana ireo solombavambahoaka. Naninona ny tsireo antoko politika sy fiarahamonim-pirenena ny taky ny votoaton'ireo lalàna ifeny fifidianana no niaona ny governemanta voalohany fa tsy ireto solombavambahoaka izay tsy maintsy mbola andinika ireo volavolan-dalàna ifeny fifidianan'ireo amin'ny mahalalàna fehizoro azy ireo. Misy ve ny fanambazana vola ireto solombavambahoaka lazaina ho mpanoana ny fitondrana ireto na tsy nisy na dia iray akory azy amin'izy ireo nirotsaka tamin'ny anaran'ny antoko ASVM andady anjamba ny ireto volavolan-dalàna ireto. Ho tanterina aminao eto amin'ny fampalalam-baovao ny Kolo TV FM ihany ny toy n'ity fampiantsoana natao ny governemanta ny parlementaire ity satria dia navoaka tsy nahazo nanatrika ity fiaonana ity ny mpanao gazety. Noraisin'ny antenimieran-doolona ny solotena avy amin'ny commission consultative ny fampidinika mahakasika ny fanatsarana ny lalam-pividianana fanatsarana izay takin'izy ireo na amin'ny datim-pividianana na amin'ny fepetra rehetra manodidin'izany. Gaëtan Andriatsilavo. Dingana iray amin'ny fampidiniana nangatahany commission consultative hatramin'izay no nitanterana teny amin'ny antenimieran-doolona androany. Teboka maro manoloana ny ayasy ny zavamisy, manoloana ny fikarakarana ny fifidianana ho an'ny taona 2024 no voaresaka nandritra ny fiaonana. Ohatra amin'izany ny fomba anatanterana ny fifidianana mangarahara sy ekeny rehetra tsy hisy ny korontana sy ny krizy eto amintsika. Misy ataontsika hoe recommandation nataon'ny parti politika rehetrarehetra dia tsy maintsy ho tanterahana iny dia anatin'ilay comité de suivi manaraka n'iny ahoana ny fomba atao mba hampanjariana nyreny recommandation zay recommandation ho amin'ny fanasoavana ny firenena izay. Dia tsy maintsy mandeha amin'izay processus zay izahay mba jerena hoe inona ny mety inona tsy mety. Indray misy contradiction madinidinika zay tokony ho dépassena na ny aty amin'ny parti politika rehetra na aty amin'ny fitondrana mba ahafahana miady hevitra tsara, ahafahana ny rehetrarehetra no miara-mijery an'ilay lalàna tokony fampifezana ao anatin'ny démocratie na les règles de jeu de la démocratie satria io foana neny mampiady eto amin'ny firenena les règles de jeu eto amintsika malsaine constitution code électoral loi sur les partis code de communication ary rehetra mikasika ny élection ny démocratie dia ireo nandao iarahana mijery toute tendance confondu masaka tsara le izy zay vao mifaninana ao anatin'ny règle de jeu madio. Isan'ny voaresaka ihany koa ny fanatanterana ny fifidianana amin'ny taona 2024 araka ny voalazany ny lalam-panorenana. Olana nefa ny vanim-potoana anatanterana izany izay tafiditra ihany koa amin'ny vanim-potoana ny fahavaratra. Io olana io no mitondra amin'ny ady hevitra amin'ny resaka fikitiana lalam-panorenana. Tsy nisy ny fanjakana mieritreritra ny anembotra ny fifidianana zay fa fanatanterahana azy amin'ireo texte zay misy an'izao fotoana izao reo ny adina hevitra amin'izao fotoana izao vitantsika anatin'izany ve le izy inona ny aheno inona ny aroso inona ny anembotra tsy le daty farany fa zay ny ady hevitra ka olona tokoa moa zany tsy adina hevitra fa dia zany tsy divizana hevitra ary zany dia lasany amin'ilay ady hevitra le hoe ao anatin'ny constitution le zany azo atao anatin'ny fahavaratra ny fifidianana nefa ilay daty anankiray dia manery anao an'ilay izy amin'ny mois de novembre. Le constitution ve zany nikitihana sa anao zavatra extra constitutionnel indray isika any zany ny ady hevitra. Mbola tsy mantatra mazava araka izany izay tiany mpitondra fanjakana atao na hikitika lalam-panorenana na tsia. Andaniny mbola tsy fantatra ny fifidianana ho tanterahany. Ankilany mizeriziry ny hikitika lalam-panorenana ny mpitondra araka ity fanahoan-kevitra ny foloany antenimera-pirenena ity. Raha tsy hiviny afaka efatrandro dia farana ny fotoam-pivoriana eny amin'ny antenimera Rotota. Hatreto anefa tsy mbola nandalo teny ny lalàna momba ny fifidianana izay andrasan'ny mpanao politika maro. Isan'ny antony nangatahany commission consultative fiaonana sy fampidiniana izany. Niona tamin'ireo solotena avy ao anivon'ny FAO ny antenimera Rotota androany fifanakalozana manoloana ny zavamisy eto Madagasikara manoloana ny tsy fanjarian-tsakafo ny tsy fanjarian-tsakafo izay mbola misy eto amintsika noho ny tsy fampin'ny fanabeazana sy ny tsy fahaizana amin'ny sakafo ara-pahasalamana. Gaëtan Andriatsilavo hatrany. Manana sakafo ampy veloman'ny mponina isika eto Madagasikara saingy ny fahaizana mampiasa azy no miteraka olana. Iray amin'izany ny tsy fanjarian-tsakafo. Any Antsirabe ohatra raha ny tatitra nataon'ny FAO
toerana ahitana karazana sakafo maro ary isan-karazany eto Madagasikara, saingy nahitana ny taha-ambony indrindra amin'ny tsy fanjari-tsakafo. Raha ny fanazavana hatrany, manodidina ny 1 miliara 900 tapitrisa taona na ny 1/3 sakafo eran'izao tontolo izao no very noho ny tsy fahaiza-mihinana sy mikarakara ny vokatra. Mahatratra 500 ny vokatra izany raha eto Madagasikara, ka ny eny an-tsaha no ahitana io fahaverezana io. Ny fanabeazana no tsy ampy raha ny fanazavana ary tsy voatery nambary ny 3 isan'andro ny olona. Natao dolo sorotrasa rehetrarehetra eny hoe fandanjana ny zaza tsy ampilanja dia fanomezana sakafo ho an'ny reny zaza tsy ampilanja reny. Zany rehetrarehetra zany dia natao isorohana ny hoe fahafatesany zaza. Fa rehefa afaka amin'iny izy eny dia mandeha amin'izao nefa miverina indray. Satria ny antony dia zao tsy fantany le hoe zao sakafo mahasoa tokony atao. Ny any amin'ny toerana izay efa voalaza moa fa hoe tena tratrany noho ny toetany eo aminy tsy afaka andeha amin'izany famokarana sakafo zany, dia reny koa tokony hifanomezan-tanana zay le firaisakina eto Madagasikara zany mba ireo zay afaka mamokatra zany dia mba manojery an'ireny toerana ireny. Androany nisy ny fiaonana teo amin'ny FAO sy ny anteny Merarotota teny amin'ny lapany anteny Merandoolona, fanaovana tatitra manoloana ny tsy fanjari-tsakafo eto Madagasikara, ary koa fanomanana sy fametrahana paikady vaovao hiatrehana ny hoavy. Iompana bebe koa any amin'ny fanabeazana ny mponina amin'ny fahaizana amin'ny sakafo ny ezaka atao. Hojerena manokana ihany koa ny lalàna mba hifanaraka amin'ireo fanarahana iraisam-pirenena efa nosoniavin'i Madagasikara. Ahitana taratra ny tsy fanaovan'ny fitondram-panjakana lahara-pahamehanany sosial-bahoaka ny LFI 2024 ny vondron'ny fiarahamonim-pirenena saika ambany raha oharina amin'ny sehatra hafa ny fitombon'ny tedi-bola ampiasaina amin'ny sehatry ny sosialy hoy izy ireo fanadiny Antarandrianavo. Mifanohitra amin'ny nambaran'ny fitondram-panjakana ny zava-misy manoloana ny lalàna momba ny tedi-bola-panjakana ho an'ny taona 2024. Raha toka ny laza ny mpitondra fa ny lafiny sosialim-bahoaka no atao laharam-pahamehana, saika kely hoharina amin'ny sehatra hafa avokoa ny vola voafaritra ho ampiasaina amin'ny resaka sosialy. Ny tombo 1.400 isan-jato ohatra ny tedi-bola ampiasain'ny ministeran'ny toe-karena, ny primature ny tombo 5.20 isan-jato. Raha jerena nefa ny momba ny fitsinjara-behefana, zara raha misy aotra faingo 7.20 isan-jato fitombony io, izay mitsinjara ho 2.20 tapitrisa ariary isaky ny komina rehetra. Ny fampianarana ny tombo 3.20 isan-jato. Tokony isy ankilany ny fanaraha-maso entitra amin'ny fampiasana izany paika amin'ny vahoaka hoy ny vondron'ny fiarahamonim-pirenena na ny CCOC. Raha ny fahasalamana dia kely noho izay ny fitombon'ny budget azony zareo. Koa aminay zany mbola tsy lahara-pahamehana marina le sehatra sosialy. Mihoatra ny 5.20 miliarda ariary ny vola mihoatra ny vola hoe augmentation azony ministère ny izay misahana ny sécurité. Fa mila fantatsika vahoaka hoe atao ena marina izay vola izay. Ina ny vokatra vaingana hoe azontsika raisina amin'izay hoe volana tombo zay. Manana ny asa hoe tena mila manaraka isika vahoaka isika fiarahamonim-pirenena hoe natao nampiasaina araka tokony izy ve zay vola zay tonga hatrany fotony ve le vola natao ve le rafitra nampanantenana ho antsika. Ilaina fotoana maharitra ny famolavolana ny volavolan-dalàna momba ny lalàn'ny fitantanam-bola-panjakana. Mitaky ihany koa ny CCOC ny akana ny hevitry ny rehetra amin'ny famolavolana io lalàna io. Fa ny asa koa afaka ataontsika dia izao dia manomana ny tedi-bola-panjakana 7.20 ametraka anitsy ny hoe toronkevitra ho ataontsika amin'izay hoe tedi-bola-panjakana izay. Raha tokony izy moa zany dia tena hoe tokony manatra an'izany afeno ny fiarahamonim-pirenena amin'izay hoe famolavolana tedi-bola-panjakana izay dia izay ny izana atao ny tedi-bola manaraka. Manao antso avokoa moa izay ho an'ny parlemanta ho an'ny solom-bava-bahoaka. Tsy tokony hoe mirototo izy mandany an'io tedi-bola-panjakana io fa avy amin'izay mandeha tokony mba mampandray anjara mampandroso ny adihevitra momba an'io tedi-bola-panjakana io tsy ny zavatra manatiny. Tao anatin'ny ora iray raha tsy ahivona no nandanina tsy nasimpanitsina teny anivon'ny anteny Meram-pirenena ny tedi-bola-panjakana ho an'ny taona 2024. Tsy nisy adihevitra ny fandaniany volavolan-dalàna io. Solombavam-bahoaka miisa 7.70 amin'ny solombavam-bahoaka 1.50 no nandany izany. Lalàna izay tantana ny firenena anatin'ny herintaona.
teboka maro no mahatonga ny Madagasikara tsy mandroso hoy ny mpirehetra raha tsy mazafy Fulgence Androany. Lesoka ihany koa ny tsy fahaizan'ny mpitondra maka lesona amin'ny tantaran'ny firenena. Miantarandriana avotra. Mifandray amin'ny fampandrosoana ny firenena ny fanandratana ny kolontsaina. Eto Madagasikara tsy manana ny toerany tokony hisy azy intsony ny soatoavana malagasy. Isany ahitana izany ny firongatry ny tsy fandriampahalemana hoy ny mpirehetra raha tsy mbazafy Fulgence Androany. Atsika eto Madagasikara zany amin'izao fotoana izao misy ny ataoko hoe raha ny fomba fijeriko misy fahaverezan'ny soatoavana maha malagasy ankehitriny. Mariko manokana ny fahaverezan'ny asina maha olona. Tsy azo rehetraretina mihitsy hoe eto Madagasikara no misy hoe halatra atao lapaty ho an'ny malagasy izay mandala ny razana, mandala ny maty. Anisan'ny fahaverezana ny hasina ihany koa ny fanajana ny toerana masina. Ny zava-nisy eto Madagasikara ny halatra laklosy izay manambara ny fiangonana. Nefa dia misy eto amintsika. Dia tsy rehetraretina intsony moa ny von'olona isan-karazany izay mitranga eto amintsika amin'ny totakely. Ireny zany ataoko hoe fahaverezan'ny asina maha olona. Ankoatra izay, sakana amin'ny fampandrosoana Madagasikara ny tsy fifehezana izay maha malagasy izay, manoloana ny firoboroboan'ny fanatontoloana. Tokony ankalesona amin'ny tantara nisy hatr'izay ihany koa ny mpitondra. Ny tantara ihany koa dia mety manolo na mitondra fiovana. Anisan'ny lesona tena mampiditra antsika ao anatin'ny fantrana mangitsokitsoka sy lalovan'ny firenena izao dia no isika na ireo mpitondrantsika tsy mianatra na amin'ny tsy maka lesona amin'ny fampianarana amin'ny tantara. Ilaina ny mahalala ny tantarantsika raha tiana ny ampandroso ny firenena, raha tiana ny mihoatra. Fanomezana sehatra misimisy kokoa ny kolontsaina malagasy. Fampianarana izany ny tanora no isan'ny vahaolana ahafahana mampiverina indray ny asin'ny soatoavana malagasy. Eo ihany koa ny famoazana indray ny firaisan-kirina. Fihavanana tena izy, fanomezana ny asin'ny aina, raha ny fanazavana hatrany nandritry ny fanamarinana ny fahazatoana ho fahatsiarovana ny pretra raha Zarzafy Antoine de Padoue izay pretra provincial voalohany teto Madagasikara. Maro ny aretina vokatry ny tsy fitsaboana ny diabeta saingy maro ihany koa ny tsy mahafantatra izany. Mbola vitsy no manantona toeram-pitsaboana amin'ny manao fitiliana na mitsabo ny diabeta sy ny aretina azo avany aminy raha ny fanazavan'ny mpitsabo. Ny fahalafosan'ny sara-pitsaboana sy ny sara-pitiliana no antony raha ny fanazavana hatrany. Lili Rabiata. Tsy misy taova tsy voakasika amin'ny fiantraikan'ny diabeta amin'ny vatan'ny olombelona raha tsy vita ny mitsabo izany antsakany sy andavany raha ny fanazavan'ny mpitsabo. Ny maso no voalohany misy olana raha tsy voatsabo ny diabeta ary mety hitarika hatramin'ny fahajambana raha ny fanazavana hatrany. Noho ny fahalafosan'ny sara-pitiliana sy ny sara-pitsaboana, vitsy ny manantona toeram-pitsaboana manara-maso ireo aretina ireo. Izay anarahana amin'ny fahasalamana io. Taloha rehefa misy diabeta izay dia ohatran'ny mba mikoekontrôle. Natokana dia namtaniny amin'ny dokotera mba ampiasana ny ampanarahana ny fahasalamana eny an-trano zany. Mbola ho ampanaovana azy ty ny taratasy mbola mena ty. Etsika ohatra zao aloha mahanatsara ny olona rehetra satria tsy ary anana possibilité aby ilay olona dia alao makety. Zay fijereko azy. Ho an'ny any amin'ny hôpitaly HIRA, 7 amin'ny olona 10 manantona mijery maso no efa marary maso. Manodidina ny 2 arivo sy 1 alina isan-taona no mijery maso io. Ho an'ny diabeta kosa, iray ampatelo ny olona fantatra fa misy diabeta no manao fanaraha-maso ny aretiny. Akoatrany manaraka sakafo ianao manao fampiasam-batana, mihina fanafodina mitsindrona dia tsy maintsy atao fanaraha-maso, manao contrôle zany eny amin'ny dokotera sy ny tompam-pahasalamana. Dia amin'ny ankapobeny eny aminay zao isam-bolana tokony hiverina ny marary raha tonitony ny fahasalamana. Fa raha somary tsara ny fahasalamana dia tokony tonga aloha zareo. Fa raha ny marina tokony jerena isan'andro io diabeta io. Zany ny olona diabetika zany ny fianakaviana tokony manana fitaovana dia mijery isan'andro fa arakaraka ny lamina ny siramamy arakaraka ny ahitana azy hoe tsara no azona antoka hoe ho salama ilay olona. Dia tokony azoto zany ny olona manatona toeram-pitsaboana fa eo amin'ilay enti-manana matetika ny sakana. Mandidina ny 10 isan-jaton'ny mponina no tombanana ho voan'ny diabeta eto Madagasikara ny taona 2024. Tsy mifidy taona ihany koa ny fisehon'io aretin'io, 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 aretin'io,
Fotoanany dokavarotra indray aza isika aorinany dokavarotra dia anaraka ny toetry ny andro isika fa mety ivadika rivodoza ny andro ratsy eo ihany koa ny fanolorana fitaovana ho an'ny fédération ny sport paralympique avy amin'ny Masivo Sinoa rehefa avy ao ary. La vache qui rit sady matsiro no mampazotomana ho fafinaretany ankohonanao misy calcium sy vitamine ilaina miasa ara-batana sy ara-tsaina ho an'ny ankizy sy ny lehibe. La vache qui rit tontolo andro feno hasambarana. Ça fait tsara indrindra. Ampiko hiakatra ao anaty taxi be ny olona manana fahasembanana ara-batana. Ho antsika sofera tena leo mba mena toerana voatokana foana ny mpivoaka sy nitsoky olona rehefa man'ny taxi be. Miala nosy aleo miteny foana isaky ny ary mba ho fanampiana ny jambo. Manaja tompoko mba raisikely ty olona manana fahasembanana ratsainy ty sofera aloha fa sahirana izy ary. Ndao ifanampy ndao ifanohana satria olona aloha vao manana fahasembanana. Mesdames, messieurs, chers parents, voici Théo, le bébé qui consomme le plus de liquide au monde. Le monde entier parle de lui. La vraie question est de savoir quelle couche peut absorber autant de liquide. Quelle couche Théo utilise-t-il? Mon fils Théo utilise bien sûr la couche de bébé la plus absorbante, la couche molle fixe. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Les bébés sont sous protection de jour comme de nuit, chaque jour de la semaine. Molle fixe. Maman. Passez un Noël magique avec Telma. Avec Telma Titan pour seulement 299 milliards. Tachi Plus et son Vibe pour 119 milliards. Telma Legend pour seulement 34 milliards. Rendez-vous en Telma Shop. Telma, numéro 1 des vrais cadeaux. Ny anoizatsika ny vaovao ary dia tahirim-bokatra azandrano 20 taona ny tombanana omay tao amin'ny orinasa Sopemo tao Morondava omaly akoatry ny ireo fozo-drafitrasa izay tsy misy horaisina intsony izay tsy fantatra mazava ny teti-bidiny. Ny korotana tao an-toerana omaly maraina nandritra ny fieretana. Fezora faly. Tsy misy horaisina intsony ny orinasa Sopemo na Société de Pêcherie de Morondava izay lasa lavenina omaly maraina. Sarotra kosa ny vazona vaovao mikasika ny teti-bidin'ny fahasambana rehetra marina raha nambara ny mpanao gazety tany an-toerana. Tombanana 20 taona ireo vokatra hazan-drano simba ankoatra ny foto-drafitrasa. Sarotra be mihitsy azahoana an'ilay vaovao amin'ilay vazaha dia usine manontolo mihitsy ny may. Des chambres froides ray zany misy entana misy produit crabe crevette poisson eo amin'ny 40 tonnes eo nefa usine nefa misy 120 tonnes fitambarana zany 40 zany izy 3 tao zany izy produit zany tao 120 tonnes
zay ny fitaovana rehetra zay zany zavatra azo aloha zany marandreva zao. Niteraka fikoropahana tao atapy-tanànan'ny Morondava ny famaizan'ny orinasa Sopemo omaly natahorana ho may ny tanàna rehetra. Ny fanela amin'ny logistique pétrolier io misy anazy amin'ny dépôt io amin'ny dépôt Solima zany. Zara raha misy 10 mètres ny fanelanelana amin'ilay izy. Tena ndositra daholo ny olona teto omaly. Misy mpianatra tao amin'ny école nationale samedi betsaka ny naratra ny fanjevy teto fanfidina ny olona rehetra ny koropaka daholo fa hoe may ny tanànan'ny Morondava manontolo fa hipoaka ny dépôt Solima. Raha tsy ahivina 3 taona katroka omaly 10 Desambra ny famaizan'ny orinasa Sukomata ny Morondava izay nitranga ny 10 Desambra 2022. Omaly nanomboka tamin'ny 9 ora sasany kosa noho ny rehetra ny orinasa Sopemo ao Morondava ary tamin'ny 10 ora sasany tolakandro no voafeny afo. Court-circuit no voalaza fa niandohany. Maheriny 20 ireo olona very asa manoloana ity tranga ity, efa niverina amin'ny laoniny kosa ny filaminana, niverina nianatra androany ireo mpianatra. Any amin'ny farany herinandro vao vinavinaina ivadika ho rivo-doza ilay andeha andrahoana mamatry ny toetry ny andro. Tsy mbola misy atahorana hatreto raha ny fanazavana azo teny amin'ny sampana mpamantatry ny toetry ny andro tamin'ity androany ity. Michel Ranarzoana. Andeha andrahoana matevina miisa 2 no mamaritra ny toetr'andro ny Madagasikara amin'izao raha ny fanazavana azo teny amin'ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro androany. Ireo andeha andrahoana ireo no ahina hivadoka ho rivo-doza. Cyclone aloha mbola tsy misy, tsika miresaka zao fa andeha andrahoana vitsivitsy anankiroa zay nasehoko taloha tamin'ny sary teo zany no ranomaso any amin'ny manodidina ny archipel de Chagos, nosy kely any avaratry nosy Ravavy izy io. Amin'izao tsika miresaka zao mbola tsy de misy zavatra misongadina be manahoana, ny rivotra mbola maivana be eo manodidina anazy, mbola tsy tena hita taratra tsara maha hoe rivo-doza miforona azy fa na izany na tsy izany ao anatin'ny prévision anay any amin'ny farany herinandro any amin'ny lakamisy sy ny zoma zany izy mikisaka miakandrefana izy io dia mety manodididina ity tapany avaratra Madagasikara izy zany amin'izay fotoana izay dia eo izy misy chance kely na atao hoe 50-60% de chance mety hivadika rivo-doza. Any amin'ny farany herinandro vao fantatra na hivadika na tsy ho rivo-doza ireo andeha andrahoana ireo. Ny tapany avaratry Madagasikara no ahazo rotsakorana betsaka raha lasa rivo-doza izy ireo raha ny fanazavana hatrany. Hatreto aloha mbola tsy mahafeno ireo fepetra maha rivo-doza azy ireo andeha andrahoana ireo hita taratra amin'ny rivotra entiny. Ny rivo-doza zany mahatratra 64 km/h ny rivotra miaraka aminy zay vao mahazo anarana izy. Mbola kelikely ny chance hatratraran'ity zavatra ity an'izay critère zay. Aza maika efa tsika ane zao vao décembre, janvier sy février tena votoatin'ny activité cyclonique eto Madagasikara hatrany amin'ny mars. Manodidina ny 5-30 hatramin'ny 40 km isan'ora ny rivotra entiny ankehitriny. Raha tsy ahivina 2 hatramin'ny 4 ny vinavina amin'ny rivo-doza andalo eto Madagasikara amin'ny ity fotoam-pahavaratra ity. Raha toka mivadika ho rivo-doza izy ireo dia azo ny anarana hoe ava anarana izay natolotry Madagasikara. Ny tanora ankehitriny maranisa eto Madagasikara raha ny antotanisa farany navoaka ny Instat. Tsy mahafantatra ny zoany amin'ny akapobeany ireo tanora ireo amin'ny sehatra ny fampandrosoana ny firenena fa eo ihany koa ny olana amin'ny tsy fanananasa ireo rafitinina ny songadina nandritra ny fionan'ny tanora teto Madagasikara. Fandeha Mioramanitra. Manodidina ny 900,000 eto Madagasikara ny tanora raha ny antotanisa avy amin'ny Instat ny taona 2022. Tokony anana ny toerana amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra mampandroso ny firenena ireo tanora ireo amin'ny mahamaro anisa azy. Olana tsy ahafahana izy ireo mandray anjara amin'ny fampandrosoana ny tsy fahafantarana ny zony sy ny andraikiny na ihany koa ny tsy fananana asa raha ny vohitra nandritra ny fiaonana ny tampony ny tanora. Tanora any amin'ny faritra misy anay zany le resaka tena voalohany indrindra zany le resaka sy fananana asa. Indrindra ny jeune zany avy eo aminay. Dia mazava hoazy koa ma zany miaraha malala zany fa for de fin hoe amatanana mahavily touristique anazay maro ny mpiavy zany tonga ao amin'ny tanàna ao dia io anefa zany voalohany koa le olona attireny par hoe beautén'le tanàna fotsiny attiré anazy te hiaina agny. Dia amizay zany le concurrence entre chambre jeune zany amin'ny resaka marché de travail vao maika zany le raha misamplifier dia io resaka création d'emploi io zany no zavatra tena hoe ilainy le jeune zany mba hamanan'izay olana zay. Vokatra ny tsy fisina asa mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana any amin'ireo faritra maro manerana ny nosy. Miantso ny tompona andraikitra ndray fepetra manoloana izany ny tanora.
le mpianatra nianatra sy hita hoe makaizy fa olona tsy nianatra zany kamaroan'ny manambola manakatao ao tanàna dia hany ka tsy mianatra ny mpianatra fa mandeha manao zay fomba hitadiava azahoany vola ho an'ny androany rapiza naovana sitrapo le tanora dia ny asan-dahaly zany tena manjaika agny am'izao ny olana agny zany zao dia hoe tsy misy ny omby hagnosy satria ny omby manko no atoko ny fahavokarany vary zao fitonjato no kapoakany vary dia tsy fantatsika ny tohiny io manaraka eo satria tsisy koa ny omby hagnosy am'izao noho n'izay resaka hoe asan-dahaly zay tanora zany a efa 60% any ponina eto Madagasikara dia efa tokony raha 60% zany hoe tamavesatra dia resy le firenena fa le 60% le majorité zay a no mijoro a andre anjara ny fampandrosoana ny ao atokantrano aloha voaloha asadino any tanora 14 à 30 ans tanora roapolo hatramin'ny telopolo taona efa betsaka ny miasa raha reo tanora reo a no se positionner ho lasa force vive force productive dia mivoatra ny ao atokantrano aloha voalohany dia rehefa mivoaka ny tokantrano rehetrarehetra dia mivoatra ny firenena. Tanora misy savalo amin'ny valopolo avy amin'ireo faritra rombropolo manerana ny nosy amin'izao fotoana izao no mahazo fampiofanana nandritra ny fihaonam-be nasionalin'ny tanora andiany faharoa. Fampiofanana ahitana lohahevitra maro samihafa toy ny fanjakana tsara tantana, ny fandraisana andraikitry ny tanora amin'ny sehatra politika, ny fahasalamana, ny tontolon'ny fifidianana, ny fanjakana tsara tantana sy ny maro hafa. Nanolotra fanampiana ara-pitaovana ho an'ny Fédération Sport Paralympique ny masivo sinoa fitaovana fampiasan'ny olona manana fahasembanana amin'ireo skady efatra ireo natolotra ireo mitombatra ny fahavitry ny olona manana fahasembanana miditra amin'ny sehatra ny fanatanjahantena raha ny fanazavana azo. Lili Rabiata. Seza ahafahana mamindra tehina fotsy beki ireo amin'ny ankapobeny no fanomezana natolotry ny masivo-sinoa ny Fédération Sport Paralympique fitiavana tsy ahafahana manao fanatanjahantena manokana ho an'ireo olona manana fahasembanana ireo fitaovan'ireo saingy manampy azy ireo amin'ny fiainana andavanandro. Nous avons eu le plaisir d'apprendre que la fédération nafaly anay ny naneo fa hozarain'ny fédération amin'ireo mpanao fanatanjahantena amin'ny ligue miisa 13 manerana ny nosy ary ho an'ireo atleta izay mila izany mandritra ny fiadiana ny tompon-daka nasionaly antenenay fa anamora ny fiainan'izy ireo fitaovana ireo ary tondra fahombiazana ho azy ireo privé et professionnel en leur apportant bonheur et succès. Ho an'ny eto Analamanga manokana mihamaro ny olona manana fahasembanana miroso amin'ny fanaovana fanatanjahantena sy ny fifaninanana amin'izany. Klub araiky amby folo ankehitriny no efa misy eto amin'ny ligue ary hita ao anatin'izany ireo skady-pahasembanana rehetra. Ny fanomezana fitaovana ohatr'izao dia manome farisihana. Izy reto moa zany raha fijerinay azy dia misy ho an'ny sokady-pahasembanana anankitelo. Dia ny ara-pahitana, ara-piainoana sy ara-batana. Anampy dia anampy tokoa zany ireo fitaovan'ireo indrindra eo amin'ny fandehanana moa zany. Satria araka ny fantatrareo dia izay dia misy fahasarotana ihany zany rehefa mandeha ny andalana na koa rehefa eo amin'ny faneraserana aman'olona raha ohatra ka misy fahavoazana eo amin'ny fiainoana. Mandidina ny 700 ny isan'ireo mpanao fanatanjahantena manana fahasembanana eto Analamanga. Ny fahasembanana ara-tsaina no maro indrindra amin'ireo ary manaraka azy ny manana fahasembanana ara-pahitana. Io maraina io no natolotra ny fédération ny ireo fitaovana fanampiana ny olona manana fahasembanana ireo. Maresaka iraisam-pirenena dia manamafy ny zava-marina ny fanambaran'i Donald Trump fa Jerusalema no renivohitry Israel. Raha ny nambaran'ireo Israeliana misy amin'izy ireo ihany koa mihevitra fa mananjo amin'ity tanàna ity ihany koa ny Palestiniana fanadina amin'ny sany France 24. Il a juste reconnu quelque chose qui n'est pas vraiment. Fanamafisana ny zava-misy no nataony Donald Trump fa tsy zava-baovao. Renivohitry Israel sy Jérusalem. Ny vaovao dia hoe zao vao manaiky zavatra efa fantatra ela be ny olona. Amiko tsy ampiovana inona inona zao zavatra mitrango zao. Io foana ny fahavalo. Izay no hevitra ireo Israeliana mikasika ny sata mifehan'i Jerusalem sy manoloana ny fanambaran'ny filoham-pirenena Amerikana Donald Trump. Ho azy ireo, tokony ho an'i Israel ihany koa ny ilany atsinanan'i Jerusalem izay adivan'ireo Palestiniana
toerana izay masina ho an'ireo silamo. Notre capitale comprend Jérusalem-Est. Jérusalem-Est tafiditra ao amin'ireo moské, ny tempoly, ny zavadrehetra dia tafiditra ao anatin'ny renivohitra Jérusalem izay amin'ny Israel avokoa. Resy lahatra fa anay foana i Jérusalem rehefa hatramin'izay izany, efa zava-dehibe ny fanekeny Amerikana an'izay. Nizarazara kosa ny hevitr'ireo Israeliana Arabo ao amin'ny tanàna iray 20 minitra miala ny Jérusalem, tsy eken'ireo mponina ny faniliana ireo Palestiniana ao amin'ny tanàna tsy nanan'i Jérusalem. On ne peut pas dire ce n'est qu'à moi. Tsy tokony isy afaka ilaza kosa hoe anay rery ity tanàna ity, na jiosy na ny arabo silamo, any olon-drehetra Jérusalem. Telle déclaration fait mampizarazara ireny fanambarana rehetra ireny, fizarana eo amin'ny fanjakana misy ny tena hankilany ary ny fizakana zopirenena ny andaniny. Amin'ny ankapobeny mifaly amin'ity fanambaran'ny filoha Amerikana ity ny ankamaroan'ireo Israeliana, 20 isanjato kosa ireo Arabo Israeliana manany voaikiliky ny tompony andraikitra ny toerana. Alohan'ny sarana daverina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity nampanatsony ny gouvernement tatapoka eo anaminy tetsy amin'ny DLC tetsy anosy ny farany tolakandro teo ny filohan'ny anteny miram-pirenena sy ireo mpikambana ao anatin'ny birao maharitry ny anteny miram-pirenena ary ireo solombavamooka mpanohana ny fitondrana ny fandiniana milohan'ny lalàna ifen'ny fividiana no antony raha nambaran'ny Premier Ministre. Noraisiny anteny mirandoolona ny solitena avy amin'ny commission consultative amin'ny fampidinika mahakasika ny fanatsarana ny lalam-pividianana ny fanatsarana izay takiny izy ireo na amin'ny datim-pividianana na amin'ny fepetra rehetra manodidina izay. Ary farany moa dia amin'ny farany herinandro vao vinavinaina ivadika ho rivodoza ilay andian-drahona mamaritra ny toetry ny andro. Tsy mbola misy atahorana hatreto raha ny fanazavana azo teny amin'ny sampana mpamantatry ny toetry ny andro tamin'ity androany ity. Dia izay mamarina ny vaovao ankasitrany ianao nanaraka izany. Soafa tsara daholo tompoko. Teknolojia hatrany ao an-tokantranonao ka mitady ny lafatra sy ny mora dia tongava mitsidika ny magasin Vista ampitany Saint-Georges tsara lalàna. Narahinao teo ny vaovao niaraka tamin'ny magasin Vista. La 4G by Telma vous a présenté Ni vaovao. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Narahinao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny couche molle fixe. Savent d'une option Tino à Blue Line TV à but. Ni vaovao dia niarahanao tamin'ny Blue Line TV safidy tsara indrindra. Blue Line TV safidy tsara indrindra. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Narahinao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny Soca Vitre. Soca Vitre, très sincèrement à votre service.